Coucou, avy nareo raikitra indray ny tatasikatsika menaka avy eo. Adalo hoe zanagasikara rehetrarehetra ato indray koa zaka. Tonga soa atao amin'ny live indray tsika menaka avy dia amaly an'ilay fanontanianareo any satria betsaka lesony liany alohaloha any dia tonga dia vavantsika menaka avy zao dia zao. Atahorana ho bevoka ve? Raha efa nijanona kely iray andro ny fotoana dia nandeha kely ny lely indray dia mba anontany hoe mety manao ahoana ny toe-batana mety hipetraka ve ny zaza. Amin'ny ankapobeny zareo rehefa avy tonga fotoana vehivavy dia mila mba mitsahatra kely aloha indrindra mba ny 2 andro alohan'izay zany indrindra zay afaka milely. Raha ohatra indrika hoe te lely dia mampiasa kapoty dia amin'izay mba tsy atahorana satria raha matanjaka izao ny tsirinaina ny lehilahy dia mety ho tafiditra anaty tranonjaza satria ny lavaporindry vao nisokatra ilay izy dia mety ho bevoka. Misy anefa ny vehivavy sasany tsy bevoka izy raha ohatra ka hoe vao tapitra ny fotoana dia avy eo indray lasa indray tonga dia milely dia samy manana toe-batana vehivavy rehetrarehetra fa tsara foana indrindra mila mikajy ny toe-batana indrindra aloha mba hoe ny 2 andro ao aorianan'izay, ny 2 andro mialohan'ny fotoana na ny 2 andro ao aorianan'izay zay no atonony. Coucou, est-il possible de discuter avec vous? Yenio. Fantaniana manaraka inona kay manabe filahina efa nanao an'ity vidéo ity za koa fa ho averiko ihany ny valiny dia hoe raha ohatra lisany ka teo be lataka dia voalohany manantona manao plastic surgery zay ihany fanafody. Efa misy fanafody aloha efa misy le crème hoe hososorina dia lasa mialava fa tsy possible mihitsy zany ity le bibitila dia avy eo indray atao lava be ohatra hoe 5 cm ny avaleza dia fomba ahoana moa aiza ny tady an'iny toyany tsy maintsy lisany manao plastic surgery dia manomana vola dia soloina isaky ny 5 taona ilay izy. Betsaka dokotera efa manao dia afaka manao an'izay lisany. Peut-on savoir plus avec vous? Eny raha ohatra anareo ka hoe manana fantaniana dia tonga dia ataovy lava lesy mipetraka eo dia mba tsy maninona dia mba afaka tonga dia hoe valiko ilay fanontanianareo. Ilay izy mantsy efa somary betsabetsaka dia manjary tsy araka intsony ilay izy. Salut, coucou. Eny salut daholo na rehetrarehetra dia coucou daholo na rehetrarehetra. Azafady raha tena hoe 14e jour ve no miray dia bevoka dia eny ho an'ny rehetra raha ohatra ka hoe mba te hiteraka zany ianareo roa dia tsara leo amin'ny 14e jour satria ao no miforona ilay atody ny vehivavy dia jereo tsara fa isa 14e jour izy piso dia tsy hitany lasa misy tapotsina atody be dia be voaka any aforindry dia iny le lasa zazakely dia raha ohatra indray zao ka milely amin'izay fotoan'izay dia tsy mivoaka intsony ilay izy fa lasa mivadika atody dia tsara ilay izy raha hoe amin'izay. Azafady mba afaka azavainao kely ve ny fahamaran'ito hoe ny olona teraka tamin'ny 5 ora hariva ka hatramin'ny 7 ora alina hono dia kely aina. Inona no mety mahatonga an'izay? Kely aina ahoana moa? Zay indray aloha ny hoe tsy possible hoe kely aina zay fa hitanareo ny ray aman-dreny mbola averiko ihany zareo fa indrindra fa ho an'ny ray mpianakaviana Elisa le misotro toaka io iny ranareo iny ange mipetraka ao amin'ilay zazakely ka elara misotro toaka be lahy dia miditra any anatin'ilay zazakely ilay izy dia lasa efa misotro toaka ange ilay zazakely ambon'izay koa neny ohatra efa bevoka elahy koa nefa mbola ilely dia tsy maintsy misy singa natao ka tafiditra amin'ilay zazakely dia lasa mihena ange ny tany hery betsaka ao amin'ilay zaza mba tokony hatanjaka izy nefa miampy an'ilay zavatra ataony elahy dia lasa manimba ilay zazakely. Eo an'lisany izany mba mila ferana ihany ilay satria amin'ny maha zazakely nge hainy io madama koa mba hoe mila mba hoe mijery vata madama elahy satria 6 volana mitondra voako izany nge tsy mora zareo misaotra amin'ny torohevitra rehefa
tsisy feony andefa le vidéo sasany. Zany ve? Akalohary reglena zany ny vidéo sasany le hoe tsisy feo fa tsy maninona zany fa afaka averina indray le izy dia raha ohatra ka hoe misy an'le titre le izy ohatra dia afaka omenareo aty le izy dia mba afaka ho averina indray fa tsisy olana. Coucou, tsy ampilely za. Zany ve? Tsy ampilely elahy. Dia raha ohatra zany elahy ka tsy ampilely dia efa olona voalohany dia maka vady dia milely isan'andro dia vonona foana madama fa tsisy maharatsy an'izany. Izay fanafody voalohany. Antony mampatonga ny ranon'aina tonga loha loatra dia iny moa zany efa lasa le vidéo fa tsy maintsy averiko ihany. Mampatonga le ranon'aina lisa tonga loha loatra dia lisany hoa reraka. Miady saina ambon'izay simba vatalisany. Karaha tiany lisany mba hoe ho elaela kokoa le izy. Mba mankafy elahy sy madama aloha voalohany indrindra satria madama koa matoa miaraka amin'azy dia mba te hakatsiro ny akafafa, mba te hanalaza fa tsy elahy reny akory. Dia amin'izay fotoana izay miala toaka elahy. Afaka misotro toaka ihany elahy fa tsy atao be dia be. Ny antsika malagasy vao misotro toaka isan'andro lanitra iny an-dalana iny dia misy mamy lava sy mamy toaka eraky ny lalana. Fa tsy mba hoe raha mba hoe isaky ny weekend dia mba misotrosotro kely iray vera kely fotsiny dia izay. Fa ny antsika vao mandray karama tonga dia boboka be. Simba ngely vatany lisany. Fa izay afaka misotro lisany hafa mba atao kelikely fotsiny dia tsisy maharatsy azy izany. Dia mba hoe mba matanjaka ihany koa nge vatalahy. Dia aleo fa averiko indray zany atao ahoana ny miazona le ranon'aina raha ohatra ka le izy ka hoe ho lasa zany. Afaka hoe sorony elahy le fory dia azo ity zany le biby ohatra dia somary aolana kely ohatran'izao le izy dia tohana an-taniny elahy avy eto ambony le lohany le lataka. Dia somary miandry elaela kely eo elahy. Dia aorian'izay le izy somary miemotra indray le izy fa tsy lasa mivoaka avy eo. Est-il possible de discuter avec vous? Eny ho anareo eo izay te hametraka discussion tsisy olana mihitsy zany fa tonga dia apetrao le izy. Bonjour. Za mba saika hangataka astuce fomba fanangezana bibity fa neny vatiko kely dia tsy afa-po mihitsy za rehefa manao izay s'il te plaît kely. Dia io amin'ny ankapobeny tsy le hoe ngeza loatra na kely loatra na fohy loatra na malalaka loatra tsy izay akory no tena zava-dehibe fa ny fahaizana mankafy. Ohatran'ny ahoana le mankafy? Mialohan'ny lely aloha dia mila mikotrana ny anareo roa. Tsy mikotrana be tonga dia reraka be tsembo be akory fa mila aholakolana tsara ny vatana, aholakolana tsara ny sandry, aholakolaka tsara ny ranjo, ny fe, ny tongotra, izay le kotrana kely izay. Dia mila mankafy hoa ianareo roa. Mila mankafy mifanoroka, mila mankafy mifanafosafo, mila mankafy mba hoe mifampiraikitra tsara zany hoe mifanakaiky eo ianareo zany dia mila mihetsiketsika tsara ny vatana hoe amin'ny hoe mbola anaty fahatanorana dia eo le izy aloha dia mba mifampitakisina eo dia mifampikaoty kely dia mialaala kely dia mifanaikitra kely dia mifanenjika kely dia mifindrafindra kely ohatr'izay le atao. Fa tsy hoe ao anaty lamba hoe ndao zany le izy piojiro dia ao anaty lamba iray roa telo izay. Nakony tika zany. Rehefa manao zavatra dia mba mila ampiana teknika kely le izy dia mba mahafinaritra nge izay. Inona ny titre le hira vadiako? Ay. Ary za ohatra ny hira zany za dia tadidinareo le hirako sa hoe za fotsiny mihirahira fantany impiry izay aloha mipetraka foana le fanontaniana. Ohatrareo ho anareo zany mametraka le fanontaniana hoe inona ny titre le hira? Mety hoe Bruno Mars ve? Ohatran'ny efa nihirahira kely an'izay za taloloha teo. Hiran'ny Bruno Mars angamba ny tianareo fantatra tamin'iny fa hiran'ny Bruno Mars le ohatran'ny nihirahirako taloha teo dia Grenade ny anaran'ny titre le izy.
mba saika anontany aho hoe mety ho fantatra amin'ny endrika ivelany ve ny mahaviry ho fantatra amin'ny endrika ivelany ve izy amin'ny ankapobeny zao aloha afaka fantarina kely ihany fa tsy afaka fantarina be. Raha ohatra ilay zany ka te halala ny vehivavy virjiny hoe ohatry ny ahoana ny lalàna anazy dia ny nono zany. Ny nono raha ohatra ka hoe mitsapa nonom-behivavy lisany dia ny nono vehivavy virjiny raha tsapaina dia mafy. Ohatrany hoe misy atody ao na ohatrany hoe misy vato ao. Fa raha ohatra ka hoe vehivavy efa nilely dia raha mitsapa ohatry ny lisany dia malemilemy. Zany akory tsy midika hoe andeha hitsapatsapa nono eraky ny tapitany eto lisa fa mahazo felakena. Fa izay ilay tolo-hevitra izay andraran'ny lisany no mandinika anazy. Eto amin'ny tapikandriny eto indray, raha ohatra lisany ka hoe te halala ohatra ny ahoana ny vehivavy raha mbola virjiny dia ny tapikandrina somary ohatra ny tanora somary malefadefaka kokoa zany. Fantatra lisany ena hoe somary malefadefaka ilay izy. Dia ny sofina eto ihany koa raha ohatra ka mbola virjiny vehivavy anankiray somary malefadefaka ohatra ny sofiny zazakely ny sofiny vehivavy anankiray. Dia izay. Raha ohatra indray koa lisany raha ohatra hoe milela miaraka amin'ilay vehivavy dia tsy maintsy misy ilay karazana hoe hymen ao anaty lavapory ao somary ilay hoditra manifinify iny. Dia iny no rehefa vaky iny dia izay no atao hoe tsy virjiny intsony vehivavy. Izany hoe raha amin'ny endrika ivelany izany dia izay no afaka halalana vehivavy hoe aty amin'ny hoe raha tiana fantatra amin'ny endrika ivelany. Dia bonjour ankizy sy mampaninona ve ilay misasa amin'ny rano? Sasa amin'ny rano ampiana karbônetra. Ohatra zareo aleo misasasasa. Sao dia voan'ny ankatra aloha ndry. Iny aloha efa hitako tany alohaloha tany hoe matetika rehefa voan'ny ankatra dia ampiana karbônetra. Fa izaho aloha tsy manoro an'izany aza atao izay. Raha toa ka hoe voan'ny ankatra indrindra piso dia tsara indray manantona dokotera. Fa indrindra ilay manosotra ilay sasasasana amin'ny karbônetra ito dia sarobidy sy saropady ilay fory sy ilay lavapory. Raha ohatra indray ka mety mbola hiteraka tsy maintsy misy singa ho tafiditra dia hanimba ilay lalan-jaza sy ny tranon-jaza dia hanimba ny atody ao anatin'ireo ihany koa. Fa raha ohatra ka hoe sendra hoe voan'ny angatra indray dia mila makany amin'ny dokotera. Sitra ny fanafody ny angatra fa tsy hoe tsy sitrana akory dia mba mila hoe sasa zany mandeha makany amin'ny dokotera hoe izao ny zavatra mahazo anahy dia mba tenenina azy mivantana hoe izao ny zavatra misy dia izao avy ilay izy dia mba mora kokoa ampitsabo ny mitsabo anareo. Fa aza dia atao loatra ilay misasasasa amin'ny karazan-javatra tsy fantatra io fa mety ho simba ao ny vatandry. Bonjour madame composé. Dia bonjour daholo ianareo rehetrarehetra. Dia misy sary indray eto nalefanina matsika inona ary ilay fanontaniana atao ahoana ny mimasina. Salama ki. Salama tia ny vidéo aky jereko dia nisy feony aloha avy eo dia tsisy feo intsony fa izaho mba liana. Ve ho averina indray izany ilay vidéo mimasta dia amin'izay mba ho fantatra ny rehetrarehetra mba ho hitanareo ilay izy fa tsy maninona izany dia aleo fa averina ilay izy dia amin'izay izany mba mahita ny rehetra. Sa ahoana hozy nareo? Dia amin'izay mba mahita daholo ny rehetrarehetra. Coucou, miarahaba daholo eny dia miarahaba na rehetrarehetra reo. Est-il possible de discuter avec vous anareo ohatra ka manana fanontaniana dia tonga dia fapetrao ilay izy fa tsy misy olana mihitsy. Afaka mamantatra misimisy kokoa momba ny fototra ny andohanareo ve ao? Izany hoe momba na ve izany ny fanontaniana mipetraka eto? Afaka mamantatra misimisy kokoa ny fototra ny andohanareo ve ao? Raha ohatra izany ka hoe ny andohan'ny pejy ny tiany mpanoratra eto dia mitovy ny olona manokatra pejy sy manao zavatra rehetra ihany ilay izy. Fa raha ohatra hoe ny momba nahako izany dia raha ohatra ka tianareo antsoina hoe tiana dia tiana ny anarako.
afaka atsonareo an'izay za fa tsy voatery hoe atsona olava akory de tsy maninona mihitsy. Bonjour mankasitraka fa mahafinaritra maman fa za mba anontany moa manokana inona no atao mba tonga fory fa ny ena tena tsapako fisaka loatra de mba tiako ividiana. Atahoana zany le mahabevory. Io aloha zareo efa naveriko le tany aloha any fa raha ohatra hoe nareo ka hoe te hanalehibe vatana sy rehetrarehetra tsy maintsy plastique surgery no atao. Indriane kirpiso raha ohatra zany ndrika mbola tsy manambady eto ny hoe te ho bevory de rehefa manambady avy eo io ndria de lasa ngeza le izy fa tsara kokoa aloha mijanona eo ihany. Tsy midika akory raha vao ngeza loatra le izy de tian'lery na hoe kely loatra le izy de tian'lery, tsy izay fa ny fahaizana mankafy lely izay ny zava-dehibe amin'le izy fa tsy ny lehibe alizy na kely le izy na hoe fisaka loatra na lalina loatra le izy de zay no ataondry. Alefa ampiana video mahakasika an'izay indray manaraka de mba samy mahita daholo ny rehetrarehetra fa natreto aloha zany iny no tsombotsombony kely. Bonjour, efa hitako le video mahabe mony iny ka mba mangataka ny fanalana mony za, merci. Hitanareo mony de efa natoraly io, ny sakafo be menaka ny mampatonga ny mony. Raha ohatra ndrika tindakanina be sy be menaka tadio tsara koa fa raha vao merimina menaka loatra nge de ity lohalika ity marary lasa tsy afaka mipelipelika ohatra hoe miakatra amin'ny tohatra ianao zao de lasa miraikitra ilay ao anatin'ny lohalika ao, lasa marary lava raha ohatra hipetraka ianao zao andohalika de lasa marary le izy. Ka tsara kokoa raha ohatra ka hoe ho anareo zany, tsy hoe ho anareo zany fa ho an'ny rehetra raha ohatra ka hoe misakafo de tsy atao be loatra le menaka. Mankarary koa nge menaka zareo hoe manimba vatana rehetrarehetra, ny zavatra rehetrarehetra fa be loatra de mankarary. Ka tsara kokoa zany hoe mba zavatra amin'ny antonony no hoanina de fantatra tsara le fa tsy atao be dia be. Ny mony de efa natoraly mipetraka amin'ny vatana io. Hitanareo rehefa sendra le mafana be iny sy misy le vovoka iny de raha ohatra nareo sendra eny an-dalana de mba sasana kely ohatra misy rano de sasana kely kobakobana ny tarehandry hiala le hasembohana sy le vovoka iny de mba ohatra ny hoe somary mandimandina zany tarehandry amin'izay satria iny koa manimba le tarehy iny fa na izany na tsy izany de le mony efa natoraly amin'ny vatan'ny olombelona koa iny. Tsara ihany koa hitanareo le rehefa hoe manasa tarehy na hoe manao make-up na hoe manao rehefa makany amin'ny estetika zao ianareo de le kapokapohan'ny any amin'ny salon ny tarehy satria iny akory tsy hoe te zesty izy fa karazana massage amin'ny tarehantsika ilay kapokapohana ohatran'izao. Noho izany zany rehefa hoe amin'ny maraina antsika ivoaka le avy manasa tarehy na amin'ny hariva le amin'ny alalohany atory de tsara mba atao massage ohatran'izay le tarehantsika de amin'izay mba lasa somary mandimandina sy tanoranora kely kokoa na malefadefaka le tarehy de mba tsara jerena de mety daholo na hoe any lehilahy na vehivavy afaka manao an'izay daholo. Ny anahy elaela voavola de ahoana, elaela voavola de ahoana, inona izany? Elaela voavola de ahoana, elaela vao tonga ve sa hoe inona le izy? Somary ataovy lavalava kely le resakareo de mba fantatra mazava le izy de mba moramora kokoa mamaly an'le izy. Le sipako malanga be mampilafitsy laitra. Ory zareo raha ohatra moa ka hoe efa fantatry indri zany mampirafy le olona miaraka amindria de raha ohatra ka mbola ampisipa raha azo atao de aleo miala. Ny tanana zatra mitsotra de sarotra ny ivokonany ka raha ohatra izy ka mbola ampisipa zao ny ataony maika fa rehefa mpivady eo indrindra nge rehefa hitondra voaka le zazakely iny de kivy be le ry tsy le hoe zazakely maharatsy anazy fa le hoe ilelo tena
lelitsony elaza mety 10 volana hoe fomba ahoana indray koa moa zany le zazakely ibahana be hoe dia fomba ahoana nareo no ilely eo ilaina aloha hoe misokatra ny lalan-jaza rehefa hoe milely afana izany na zany a somary malainy le ry andeha anatona sy kitika indray amin'izay fotoana izay satria matahotra ihany koa sao dia hanimba indray le izy fa raha ohatra ka fantatry indray izy hoe maditra ohatra hoe dia mba tsaratsara kokoa zany raha zakandry moa le izy zany dia afaka zakany indray fa tsy manino fa raha ohatra ka hoe sarotra amindry ny ino alesy hoe mafy amindry dia afaka miala indray satria nareo nge mbola vao mpisipy tsy dia hoe misy zavatra mampiraikitra nareo akory fa maninona no manao firaisana dia angaronina tanana ny favivaviana azafady amin'ny ankapobeny ilay izy kilalaom-pitiavana vehivavy eto ny manontany dia ndika izany ry mademoiselle mbola tsy mahay izany ry amin'ny ankapobeny koa ndry mbola tsy vonona ihany koa ka noho izany raha mbola tsy ao loatra ilay fahavonona dia aza manaiky ho adalain-dehilahy satria lehilahy izao mampijaly indry eto indry izany izao eto manaiky tsy sazoka fotsiny indry dia le lehilahy mamiravira indry ka noho izany ry tovovavy malagasy mbola mitenanareo ihany za ry tovovavy indry raha ohatra ka miaraka amin'ny lehilahy 5 taona lasaka ny 5 taona tsy lehilahy vonina ka vady ireny lehilahy ireny asara ange-tsy ananany dia velomina amin'iny ty zanakareo ny goûté omeny andriny dia vola angalarina avy any amin'ny dadasiny vola vidiana charbon iny no angalarina tsy indraindray kely eo ka ity izao indry izao ry tovovavy kely mbola tsy ao anatin'ilay fahalalana amin'ilay izy dia le lehilahy no manadala indray amin'ilay izy dia rehefa avy eo ange rehefa afa-po izy amin'izay ilainy dia lasa indray izy mandeha manidina mitady vehivavy hafa dia indry mampalahelo satria tsy inona efa nampijaliana ka ho an'ny tovovavy vao misomotra ilay miala sakana sy reraka foana ako no miteny hoe aleo rehefa lehibebe kokoa indria izay vao manokatra fe hisorohana mety sao dia ho be voka tampoka ihany koa izany ange mety loza raha ohatra indray ka be voka eo ka io lehilahy mpiara-mianatra amindreo lasa vaty indray dia hijaly nge indray rehefa lehibe kokoa indray izay vao milely dia mahalala zavatra be dia be hoe izao ny voka-tsoa izao ny voka-dratsy izao ny zavatra tokony atao fa raha mbola zaza indray dia sarotsarotra kokoa avy eo mba asio vidéo kely hoe rehefa milely dia miara-tonga io miankina aminareo ihany mba tonga lezy hoe miaraka tonga na tsy dia izay vidéo izay aloha tsy hitako indray ho atao ahoana manao alezy fa mampatonga lezy hoe miaraka tonga dia la ianareo roa atao ahoana ny atao mba hoe hiaraka tsara izany ianareo roa hoe mba miaraka tsara mankafy dia ahoana ilay izy miaraka mifanoroka dia somary mifanambitamby kely dia somary miroso kely mifanoroka dia somary miemotra kely mba mamitapitaka izany dia mifindrafindra toerana ihany koa fa tsy hoe ao ambofandreo anaty fotsy ao dia miaraka manalazy tsara izay ilay izy dia possible miaraka tonga ny anareo roa neny vehivavy raha ibetsaka raha ny tonga hoe tsy misy olana mihitsy fa ho an'ny lehilahy ilay hoe ray ihany ilay izy dia mba ho an'ny lisany izany ianareo roa moa izany raha hoe tianareo anankiroa miaraka tonga lesy dia ianareo roa no miaraka mankafy atao miadana tsara dia tsy maimaika tsara dia hohanina daholo ny ambony sy ny ambany rehetrarehetra fa zao fa dio ilay mampirafy raha vao mampirafy eo ny ray aminareo roa dia lasa kamo ilay ilany raha ilahy zao mampirafy dia lasa kamo madama raha vao mampirafy madama dia kamo ramose noho izany nareo koa raha ohatra ka fifampitaingitaingina sy fifampitsetsetra eo dia lasa hiteraka aretina ho anareo roa izay zavatra izay ka mba tsara hoe ianareo roa ihany no manalazy sy mankafy dia mila madio tsara dia mahafinaritra ilay izy avy eo saika mba hanontany zavatra azafady
raha mety. Dia ho anareo izay hoe manana fanontaniana dia tonga dia efa tohizo foana ilay izy fa tsy misy olana mihitsy hoe izao ilay izy fa mba tonga dia mba tohizonareo lavalava hoe sandry dia efa mazava ilay zavatra tokony tianareo apetraka e. Bonjour tompo mba saika anontany zavatra anao zaza fa maninona kay ny fivaviako no mangidy rehefa avy bibiny fa izao tsy miaraka amin'olona efa ho roa volana izay. Azafady hoe roa volana izany ry tsy niaraka tamin'olona fa tao alohan'izay ve izany ry niaraka tamin'olona. Raha ho an'ny vehivavy ohatra mbola tsy nilely raha hoe mbola virgin ry dia raha matoa izay mangididy ilay fory dia maloto izany. Ny vehivavy ao anatin'ny indray andro farafaratsiny misolo silipo dia misasa madio tsara amin'ny maraina sy amin'ny hariva. Izay raha ny tokony ho izy. Dia mila sasana tsara ilay izy, tsy hoe akaroana be ny anaty, tsy atao any anatiny fa any anatiny efa misy fitaovana manadio ny ao anatin'ny lalan-jaza fa ilay eto ivelany tiako lazaina eto. Dia amin'ny hariva ihany koa ndry amin'ny alina mila misasa tsara. Dia silipo tsy maintsy soloina. Fa raha ohatra ka hoe ny fanontanian'i madama eto izao hoe roa volana izay tsy niaraka, tsy miaraka amin'olona andritra ny roa volana izay, ka talohan'izay roa volana izay mety hoe niaraka ianareo. Ka raha ohatra ndry mangididy dia mety atahorana hoe voan'ny aretina ohatra. Ilay izy ange tsy fantatra amin'ny endrika ivelany ety e. Fa raha ohatra ka hoe tena hoe matahotra tokoa ndry dia mila manantona mpitsabo izany. Raha hoe niaraka tamin'ny olona hafa ndry tao alohan'izay roa volana izay dia aza miandry ela be satria manjary simba ny vatandreo ao. Dia tsy mahazo menamenatra ho aho rehefa makany amin'ny dokotera, azavaina amin'ny dokotera tsara ny zava-misy, izao ny olana dokotera, inona no tokony atao amin'ilay izy. Dia mba moramora kokoa amin'ny mpitsabo ny milaza ny zavatra hoe mba vahaolana satria raha ohatra nareo ka miolakolaka be dia avy eo mpitsabo lasa ela be izay vao mahavita ilay izy dia lasa miakatra koa ange ilay prix e. Raha vola ohatra tokony hoe iray alina ny alohanareo dia lasa iray hetsy satria izy karokaroka ela be ilay zavatra tokony natao. Mba mila miresaka mahitsy tsara ianareo. Dia mbola veriko ihany ho indrindra fa ho an'ny tovovavy indray aza maika loatra satria manjary lasa simba nge momba ndry e. Dia manjary mampalahelo raha vao simba loatra momba ndry nefa ndry mbola mila teraka. Fanontaniana manaraka sy mahalava akory composé mahafinaritra sy tena mampita hafatra tsara be ny video ataonao be anefa tsy mahazaka satria mivantana be ilay izy fa tsy misy teny na resaka hovavaina mihitsy. Mankasitraka anao mizara maimaimpoana fa na anay mandoha vola be amin'ny tany amin'ny kilasy secondaire tamin'ny mbola adolescente ary tsy nahazo lesona feno fananarana be ohatry ny ataonao ato ireny mihitsy anay. Irena mba ho ela velona ianao sy mipetra amin'ny tany fahaizanao. Ao aloha tena mankafy mihitsy, misy fotoana aho manokana ao anatin'iray mihitsy jereko ny videonao fa mba te hanontany aho hoe fa maninona ny makiazinao rehefa manao video dia be dia be kanefa ianao mahita tsara ny tarehinao manao video, tsy me mihitsy. Tena hoe miforetaka izany ny tarehinao fa tsy geny be amin'ilay produit mavesatra. Eny mankasitraka anareo izany mijery mipetraka ny zavatra resahana ato ange zareo teny malagasy. Teny malagasy ilay izy dia izay mampatonga anahy koa miresaka satria mantsy raha atao teny frantsay ilay izy ka ny malagasy ange no tiana ho resahana eto fa tsy ny frantsay. Dia mba mahazo tsara izany ny malagasy fa tsisy hoe mivantana ilay izy na tsy amintsika malagasy moa ilay somary ohatran'ny hoe mahamenatra na hoe sarotsarotra fa raha ny tokony ho izy tsisy tokony mahamenatra izany mihitsy. Le teraka loha loatra ny mahamenatra hoe olona tsy ampy taona dia manambady haingana inona ny mahamenatra fa raha olona manoro anao izao ny manoro zavatra tokony ho izy tsy tokony mahamenatra mihitsy. Ary ny zavatra zaraintsika ato dia fifandroana indrindra fa ho an'ny
tovavy vao misondrotra mba engany mba hoe hijery zavatra misy sy zavatra ataontsika ato mba ahalala ny tokony ataony rahatrizay fa maro angery zareo hitantsika ny fiarahamonina eny, ny ankamaroan'ny vehivavy mijaly vokatry ny etraketraky ny lehilahy etraketraka ozy ahako fampirafesana vono daroka opa fanambanina hiara-ny vehivavy hizakain'ny vehivavy daholo izany eto Madagasikara lazaiko dia izay mampatonga anahako milaza ny hoe indrindra fa ny tanora vao misondrotra satria ny tanora vao noavin'ny firenena dia mba mandinika ny tokony ataony satria ny ray aman-dreny efa tafiditra eo tsy afa manoratra intsony dia mba mila manokatra ny sainy ny tovovavy indrindra mba mila mahalala kokoa satria ilay izy anie zavatra ianarana any am-pianarana dia misaotra anareo manaraka ny perintsika isan'andro ho anareo ilay milaza manontany make-up koa dia vao teo aho izao nanao vidéo teo hoe vao mipetraka teo ilay vidéo nataoko teo dia efa afaka mijery ao indria hoe manino zako manao make-up nefa ho aza avaika izany za olona vao mianatra make-up ahako izay mampatonga ilay zaza firetaka be hoe miakatra tsy midiny manao drotra fa tsisy hoe dia misy inona loatra akory fa mba vao mianatra make-up ohatran'ireny hoe milely koa vao ilely koa lisany dia tonga dia hoe angamba tonga dia mety ilay izy fa tsy maintsy mbola fampatahotra aloha dia tsy alako ny silipoka menatsa be amin'ilay soutien anao soutien ka menatsa za tsy anao indray tsy ilely indray fa andeha hody any aminay dia ohatr'izay koa izany ilay make-up ataoko mbola vao eto amin'ilay débutant zany zahako amin'ilay make-up keto dia any aoriana any ako rehefa mezamezaka manao foana matetika dia mahay foana ako dia ohatr'izay koa natoroko anareo tsy voatery androany akory anareo mivady tonga dia milely be fa fampianatra eo anareo roa tsy mahazo menamenatra dia mifanoro hoe aiza ny toerana tokony tsara mila mifantoka tsara mila mifanafosafo tsara mila mifanoroka tsara dia izay ilay izy miaraka tafinareo miaraka tonga izay nge ilay lalam-piainana tsy voatery lely ihany koa fa ny fiainana mandalo fahazazana isika mandalo ny adolescente isika miala sakana mandalo fahatanorana isika mandalo ray aman-dreny dia mandalo fanterana izay lalam-piainana fa ny mampalahelo eto Madagasikara le mandalo eto amin'ny fahatanorana dia dingantsika malagasy ilay izy vao tonga tamin'ny adolescente miala sakana tonga dia lasa ray aman-dreny dia aiza ilay fiainana fahatanorana potika aloha loatra dia mba ohatr'izay izany le mba mila ampiana tohatra ohatr'izay ilay izy dia miezaka foana tsika mianatra ilay izy mba hoe miezaka manao an'izay zavatra izay izany nareo mba mila fivoarana ilay fiainana bonjour ilelanao leçon aty dia ny antsika ato moa izany zareo itsika no mifanoro fa tsy hoe nareo akory dia hoe zahako mivatana indray no hanaovanareo practice sy ny rehetrarehetra fa raha hoe dia hanao pratika lisany dia maka vady dia milely ao an-trano tsisy maharatsy an'izany nanisa daty mba hazavao ny tena tsy mety mahazo zaza mihitsy 14e jour tena mametraka amin'ilay 14e jour tsy mety mihitsy ny hafa mikorotana kely ny cycle dia 28 29 izy eo 26 ny verina ka tsy haiko mihitsy ny fikotiana azy ho an'ny vehivavy zany eto izany nareo hoe tsy mety mahazo zaza mihitsy ianareo eto satria na dia any amin'ny 14e jour azy dia tsara ianareo roa makany amin'ny dokotera izay no apetrako aloha antony kiripiso dia indri zao hoe efa ato amin'ny 14e jour ato dia ny fadimbola andriko mikorotana ilay izy ka indraindray ohatra mety le ranonainan'ilay lehilahy no tsy matanjaka dia tsy afaka mihaona amin'ny atodindry indraindray koa ohatra ny vehivavy raha sendra ngeza loatra matavy be loatra dia ilay
ilay atody tokony hivoaka eo amin'ny tsirila le fotoana fionan'le izy a tsetsina ilay le tuba iny a le fivoahan'ny atody de tsy mety tafahoana mihitsy a ny tsiro vavy sy ny ranonaina fa tsara kokoa zany a raha ohatra indry ngezangeza de somary manena vatana kely indray aloha satria hiteraka raha ohatra ndraika hoe tsy mipetraka mihitsy le zaza de manatona mpitsabo ianareo roa fa tsy indry irery akory mandeha any satria mety irangano olana fa tsy indry mihitsy raha ohatra ndraika tsy naonina de tsy mipetraka le zaza de indry nefa inakina mpanafody an'izao rehetra rehetra vao makingesy fa mivatandre fa ianareo roa no miaraka de jerena mpitsabo a inona ny olana jerena ny ranonaina ny lehilahy matanjaka eo amin'ny ovule ve ny atody ve de jerena eo de hita eo le izy tsisy mahamenatra zany ho a fiainan'olombelona zany a ary asan'ny dokotera ihany koa ny mitsabo marasy mijery ny vata'olombelona de tsy misy mahamenatra zany de azavaina tsara aminazy ny olana rehetra rehetra zay indray aloha zany ny vaovao antsika androany fa mankasitraka anareo naraka fandarana de amin'ny manaraka indray toko bye 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 bye